Fandraisaka an'izay ihany sika dia mialohan'ny niaingany hihazo any Genève izay anatrehany ireo fivoriana maneran-tany mikasika ny fahasalamana dia anisan'ny noresahan'ny Praiministra lehiben'ny Governementa omaly teny amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena teny Ivato ny fihaonany tamin'ny filoha lefitry ny banky Iraisam-pirenena hoan'ny amin'ny faritra Afrika toy izao ary ny fanazavana. Tsara be mihitsy resaka atao, tsara be mihitsy resanay tamin'ny dolo inona no zavatra mba hoe mba tsy ampy eto amintsika, inona no tokony mba anampina azy ireo aingakaingana fa matsina vonjy maika zany a dia fa matsina un peu plus à long cours zany a ary izy koa mba nananitra anay hoe mba ataovinareo izay mba ampisy fitsandrana vola amin'ny lalany zany fa tsy hoe izay vola omena eo dia ariana fotsiny atao any am-poso. Zay zavatra zahay efa nametoky azy fanao an'izany ary amin'izao fotoana izao dia misy ohatrany rivotra vaovao mitsoka eto amin'ny Madagasikara. Izao rivotra vaovao izao dia nahafaly azy mihitsy hoe hita fa tena olona vonona andraiky ny Governementa zay tsy surhomme izahay kanefa vonona izahay ary zay fampitantana mihitsy amin'ny ministère isany.